miarabantsika isa tokantrano am'izao alin'ny alady faharoa amby 20 volana febroary 2024 izao ao anatin'ny fandarana l'actualité ihany ianao iresahantsika indrindra ny toedraram-pirenena ny lafin'ny politika ny sosialy ny ara-toekarena izay indrindra noho nanasana tamin'ity androany ity nandriamatoa Jean Irina filohan'ny nationalny afary malagasy miarabanao andriamatoa Jean Irina. Miarabanao namana marka miarabany piainy sy mpanaraka ny Matevia miaraba ihany koa ireo namana technicien no mbatibatika avy dia idiratsika igny manafiny zay hoe ara-toekarena sosialy zay nisy ny politika akapobean'ny fitondram-panjakana ankehitriny zay ao anatiny hoe fanatanterahana azy tsika zao inona noho hitanareo ao anatin'izay ka hoe mety ve ary miroso amin'ny tokony ho izy ve zay fanarahana ny politika akapobean'izay. Ya marina zany namana marika anisan'ny malaza tokoa eto amin'ny tanàna zao io PGE programme général de l'État raha amin'ny akapobeany aloha ho anay dia midira manokana ny fitondram-panjakana indrindra andriamatoa premier ministre chef de gouvernement satria fantaritsika na ho an'ny mpanaraka fandarana actualité ary zany dia anisan'ny zavatra be da be fandresahantsika teto amin'ny fandaharana io resaka fahefa-pitsarana io fahaleovan-tena ampitsara ny resaka mahakasika an'io raiteny zay ny projet exoturbaine namana marika ao anatin'izay hoe fanomezana zezika masomboly nanokana zezika 5,000 taonina ny fanjakana nanomana masomboly 10,000 taonina eo anivon'izany ihany koa ireo resaka ara-tsosialy maro ny sekoly ny hôpitaly amin'ny akapobeany angamba tsy de hoe zava-baovao le izy fa amin'ny akapobeany ihany koa milaina fanatanterahana ny fanatanterahana azy no zava-dehibe namana marika hoe ho anay zava-dehibe ary tena hitanay aloha tatoato tsy fantatra hoe ahoana fa ny amin'ny fotsy miangatra tena anisan'ny sokisoka raha zay ny ilazana azy ny premier ministre mahakasika amin'ny fijerevana an'izay tontolo satria le mitraika amin'ny vahoaka ny vatana no zava-dehibe ho anay zany fijerinay ny programme général de l'État io dia zava-dehibe indrindra fa ny ady amin'ny kolikoly zay mbola ho resahantsika io moa rehefa avy eo atraizany tokony farana an'izay to amin'ity tanànty ahoana tokony hitovy amin'izay satria amin'ny akapobeany aloha iny zavatra foezina ao anatin'ny PGE na ny programme général de l'État iny dia antitra anteriko hoe tena mitraika amin'ny vahoaka ny vatana raha tatiraka tokoa ary zavatra nandrasan'ny vahoaka mahakasika an'izany rehetrarehetra zany ka raha afoeziko ao anatin'ny teny fohy teny tsotra dia ny hoe andao iroso andao tena iroso amin'izay fanovana zay tsy mora manao an'io satria efa misy koa ny réseau any ambadika any misy ny atody efa fohy misy ny atody mbola mety kotrehana sy ny sisa maro tao alohan'ireny zavatra maro reny to amin'ity tany sy fireny ity ary ny olana lehibe any namana marika dia hoe tsy mbola anjara masoandro ny vahoaka mihitsy lay fiainana hatramin'izay satria matetika amin'ny fiainana nisy teo dia valo isan-jato rehefa nanana maizy azy ihany no mbambaina teto amin'ny tanàna fa ny 2,7 isan-jato dia mbola nangasy azy ka i zavatra iny mahakasika manome fahobe mihitsy ny vahoaka ary mino fa izay afary malagasy dia mankasitraka tateraka an'iny ka vonona zay ery ho tatsoroka anankiray ao anivon'izay moa zay efa manomana ihany koa anina hoe namana marobe ao anatin'le société civile en action ao anavan'izay rehetrarehetra zay ny hoe tena andao mihitsiny reny programme ny fanjakana fa ny manatateraka ny efa nyteneniko io betsaka ny tsy mitovy hevitra amiko fa ho ana rehefa voentana ny vahoaka rehefa tena mapetraka ny vahoaka andao hetsika dia andao anao dia ny veriko zava-dehibe ka ahoana moa zany ilazako azy tena mifoko tateraka mihitsy ny ilazako amin'ny heriko tateraka ny ilazako hoe mety ampatsanay reny mety ampatsa vahoaka reny ary tsisy vahoaka mihitsy anankiray ka andany ny PGE namana marika tamin'ny herinandro ty nareo nakeny amin'ny braomaliry tena misanany ady amin'ny kolokolo mitondra fitaraina nareo mahakasika an'ity resaka abattoir eny akadin-dratombo ty inona ny anton'izay hoe nametranareo an'izay fitoriana zay. Mara zany namana marika ny tiako tenenina fotsiny tamin'ity herinandro ty vao nisokatra ny fanadihadiny dia ankoa fa ny fitoriana zay napetrakay mahakasika ny abattoir etsy akadina tombo no ny fanomezana tombon-dany ny vahiny za miteny za tsy makala vahiny ary miara-miasa amin'ny vahiny marobe fa
za kosa tsy mataty ny fahamezana tombon-da sy fakana tombontsoa manokana na mifieritrretana hoe ahoana moa fametrahana nyty resaka tsy maty manoty eto amin'ny tanàny ty mampalahelo anatin'io na manamarika dia tsotra teny aminao tsisy stylo eto ampelantanako tsisy bloc note fa androany dia miteny ny zavatra atao anatin'ny saiko hoe ahoana moa novonoandreo mpandraraha malagasy na n'opérateur économique malagasy ary ahoana ny tokony hijoroana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana tena marina zavatra mahalasa saina aloha anatin'io zavatra io na manamarika teny hoe nahoana ny tsisy ny appel d'offre ao anatin'ny abattoir na cadre tombona le hoe tsy torobidy ho an'ny rehetra izay tokony ho lalàna satria tsy fananan'olo tokana akory ny abattoir ary ny abattoir veriko foana fa mifidy na fond d'intervention du développement no nandrotsabola zay misy fienitra zany ara teknika mato mifidy manao marche mandeha amina resaka zavatra toy ireny dia miteny mitsotra amintsika hoe alao dia jeritreretintsika fa misy zavatra tena lehibe ao anatiny ny faharoa manarana zay na manamarika teny hoe namidy 150 millions d'ariary nampanofaina 7 taona moa ny ilazana azy fa tsika ave dia mbola misy manantena fa velona 7 taona fa nampanofaina amina tiratany sono 7 taona io fanontaniana petrako dia tsotra hoe ny olona manao belle androany ve mbola velona fa ka 7 taona ny faharoa manaraka an'izay dia ny hoe belle 7 taona zany hoe dia tsy tokony ilana ny fitondrana fohy be fa afaka ao tapahany zay tia nanapaka ao anatin'izay ny fahatelo dia tiako tenenina ao anatin'io abattoir na cadre tombo dia ny hoe anorina abattoir manara-penitra hoe zay tenenina hoe tany voatotofana fa eto Madagasikara dia miteny zay le dessin resaka dessin animé tsy tia koa za tsy tiatia loatra le resaka dessin animé na le hoe fampandrina drisa fa ny zavatra notaniako androany hototorana androany io tany io ny zavatra hitako anatin'ny taratasy zay tsy mety keto moa fa tonga dia vonona fotsiny hiteny ny zavatra marina sy ny zavatra misy atopoko hoe hototorana ny tany androany fa manontany teny tsika hoe après aimoa amin'ny faravolana marsa zany no raisiny no vidy zay asa zay voatotorana ny tany dia misy ingénieur ave malagasy samy teny hoe tena mipetraka araka ny tokony izy ny abattoir apetraka koa raha aza atao fa za mahalala tsara hoe afaka raha totorana androany ny tany io ny namanamarika dia hototorana io fa fotodrafitra sa tokony eo tokony andro roa taona raha kely indrindra en plus raha jerianao anatin'izay rehetrarehetra zay dia miteny aminao hoe raha ny zavatra misy mbola misy fanjakana ve sa amin'ny autorisation na permis de rembler amin'izao fotoana zao anatotofana tany no hidibo-drano natonga ny trabonety seroa io zany zavatra zany na manamarika olana ary mifahatelo dia ty zavatra mampalahelo zay nitondra fitoriana eny Bianco za moa efa niantso ny Bianco nanomboka tamin'ny Zomariva fa nisy ny agent de renseignement anay olona mpame vaovao anay nameny ato tantaratasy anay feno nampidirina ponja nanomboka tamin'ny Zomariva hiakatra tribunal raha pitso alatsinainy amin'ray zay zavatra nylalàna koa ny tena marina raha misy olona ao anatiny fanaovana fanadidina ny kolokolo tsy tokony ampidirina ponja izy fa no mifieritrretana hoe ny conseil municipal zany zay namey anay satria misy zay ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia nampidirina ponja nanomboka tamin'ny Zoma dia hiakatra tribunal rapitso mampalahelo zany na manamarika eto amin'ny tany sy ny firenena ary zay mihitsy no natonga anay hoe andao atao actualité le izy satria tena zavatra anankiray tena mahatonga zavatra tsy azo isainana eto amin'ny firenena hoe zany ve niainantsika ary eo ihany koa na manamarika dia tia misy zavatra anankiray hoe manoloana zavatra hitanay rehetrarehetra voalaza fa 7 sur 7 ny conseil municipal nanaiky anio resaka io nefany za miteny aminao fa ankehitriny misy efatra amin'ireo conseil municipal mitsipaka ny zavatra rehetrarehetra io nlazaina fa voaray tamin'ny 18 septembre ny vola voaray tao anatin'io resaka fanarahana io fa za miteny aminao andao amarinitsika ny amin'ny banky andao amarinitsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra any fa tsisy n'izany rehetrarehetra zany ka io na manamarika tsy ny vahiny ny ratsy fa le fomba fahamezana tombondany azy maninona moa fa mieriko foana zany vahiny anankiray miditra avy ny vako androany afaka telo volana afaka mividy tany lehibe afaka fa maninona le tompotany vonona le opérateur économique malagasy mbola misy malagasy ve sa iteny amiko anio hoe tsy mety ny ataon'ny hafariva ohatran'izao zany ny zavatra misy eto ny firenena dia mbola misy ihany koa eto zavatra etsoko za miantso ny président de la république miantso ny premier ministre Petonino miantso ny ministère ny fitsarana sy ny sisa rehetra miantso n'ireo tompona andraikitra hatramin'ny chef de région sisa andao tsika tsy ho tafiditra anaty vovontsony ka mbola misy olona iaro ano an'izany resaka kolokolo zany programme général de l'état ny zavatra antitratero prime ministre isaky miteny dia hoe andao janona ny kolokolo ho anay andao alefa madidio andao tsy asiana an'izany tombo sy ala hoe tia misy trondro vavety mampalahelo tany hoe na manamarika ny trondro vavety foana no afaka mamaky arato fa ny trondro mavidinika ny tavela ao anaty arato
raha zavatra nataony ny vahoaka madinika io dia mampalahelo anatin'izany rehetrarehetra zany hoe iny fa ho ampidirina tsy anaty arato azo atao anaty vovo fa le zavatra fiempenina aoka raha ngamba tsisy azany tsony en tant que société civile en tant que olo-pirenena en tant que anatanteraka amin'ny programme général de l'état za tsy anaiky ary za tsy eritreritra mihitsy hoe mbola isen'izany eto amin'ny tany sy ny firenena fa dia za dia zao hoe voninao marture ny tanindrazana ary voninay teny zay nefa ry malagasy hoe tsy ekenay zany resaka kolokolo zany tsy ekenay zany resaka tsy misy mangarary zany fa aloha anao ny asa malalaka ny bianco ary indépendant ny bianco eny ary raha rotina ihany ho ianao andriamatoa zany irina raha fanomezantsoa anatin'ity fandarana ity aiza ho aiza zao nisy atao hoe réalisation na ny zavabita ankehitriny momba n'le hoe exode urbain izay tato ato ihany koa somary niteraka resabe ihany ya mara zany namana marika ankehitriny zany zay sao dia miditra amin'ny hoe fampanarahan-dalàna taorina légitimité zay a dia miditra amin'ny légalité zavatra tiana tenenina zany a efa vita ny fifanaraha-miasa teo anivon'ny DST na ny direction de service topographique zay le izy fa tsy le DST eritreretiny rehetrarehetra sy ny afary malagasy anao saritany plan d'ensemble aloha zany vita farana tamin'ny zoma teo maly zany niakatra maly asabotsy a no niakatra ireo ekipa rehetra ny DST na vita ny plan global dia ankehitriny zany zay hiditra amizay amina lotissement dia andefa azy eo anivon'ny sampandraraha ny fananatany zay ny anankiray ny faharoa manaraka an'izay zavatra rehetrarehetra zay dia ny hoe ankehitriny a dia miezaka foana zay mametraka an'izay fanjakana matanjaka izay io a tsy ny androany averiko zay tsy ny androany no atao hoe exode urbain fa ny exode urbain dia jirevana ny taratry ny apitso satria efa iraha malala ny fahaterena Tananarivo ny problème n'io lalana ratsy eto Tananarivo problème n'io resaka ady ara-piarahamonina problème n'io canal tsitsina ny zavatra maro tsy fisina asa tsy solution io na androany na rapitso ary zay a no hidirako indrindra mialatsiny na dia tsy napetraka ao ty fanontaniana ity fa hidirako indrindra amina Tananarivo renivohitra tsy manana solution ntsonytsika za miteny aminao fa zay mera atao anatin'ny folo taona amin'ny analyse sy ny fanadihadina nataonay raha mbola mera atao anatin'ny folo taona dia miteny zay afary malagasy hoe tsy homam-bahoaka mihitsy satria efa potika le toe-tsaina efa potika le fiarahamonina atao Tananarivo satria diso tery loatra ny fahaterena no tsy afa mera manao ny adidy amanandraika ndao hitantsika zay mera lion na avy amin'iza na avy amin'iza fa tsy afaka natateraka ny asany zany satria hiterakatsika teny eny atsika ahoana ny olona nateraka ny posy ahoana ny olona ateraka ny rano ahoana ny olona ateraka ny fandrodanana trano zay tsy maintsy ho ataon'ny maire raha hijerytsika ny hoe tena renivohitra faritany dia andao fa tsy misy mihitsy zany ary hitantsika anie zany tamin'ireo maire rehetrarehetra mbola hitoy zay crise ny fahatirina tanan-dehibe zay a mandritra ny fotoana maro fa tsy vitany teo hitantsika daholo ny maire na PDS hatramin'ny anio hoe izy reo fa reo tsy mety impossible amin'izay zavatra tenenina fa resaka hoe hoamboamboarina ny resaka anie tsy mety hoamboamboarina fa anipony ny vahoaka trano io resaka hoe alahelo ny vahoaka zany alohany a tonga dia tsorika za tsy matahotra amin'teny an'izay satria za tsy mpanao politika fa zaorana société civile miteny hoe tena le gabraraka nisy hatramin'ny taona 1972 na construction illicite io ninninona tsy hovany izanisa ka za miteny aloha aloha tonga dia miteny androany ano miteny an'izay dia fampitsara araka ny tantarentsika mahafantara tsara zay maire lany-bahoaka eo fa tsy possible mihitsy ny amam-bahoaka anao satria ny zavatra mitaky an'izay teny amin'ny embouteillage ianao anao lalana lehibe anao tsy maintsy misy fandravana fa-trano anie zany anao canal ianao tsy maintsy misy fandravana trano zany anao mitsetsiny eo rehefa reo rehetrarehetra io imenamenina ny olona appel téléphonique sy ny grève sy ny sisa ka ho ana aloha zany mbola tsisy avenue Tananarivo raha tsy misy zay exode urbain zay ka raha ny exode urbain io fanampianay ny fanjakana ary eto miteny any io hoe ny asa taonay aza misy maka fahavalo anay fa ny asa taonay dia ny eritreretinay metrahana ny fanjakana matanjaka tsy ho ah io fa ho an'ny firenena rehetra ary tombon-dano ho an'ireo tanan-dehibe rehetra satria le gabraraka nanomboka tamin'ny taona 72 zay jusqu'androany vahanay io amin'ny maha société civile anay ka ny anjaran'ny fanjakana ny anjaran'ny mpamatsy vola ny anjaran'ny olo-pirenena dia manampy anay mba hanatanteraka zany fa tsy hanakivy anay indray nandeha sabote anay mafy dia mafy namana marika ny olona namazo anay ao anatin'io betsaka ny tianenjika anay ary mpanao politika olom-boafidy no tia amely anay mafy dia mafy ao anatin'io resaka exode urbain io zay koa tsy hitsoaka satria fitiava-tanindrazana samy manany azy zay moa miantso foana n'izay fifankatiavana fifahamezan-tanana ny firalahina ao anatin'izay andao hifanampy rangahy dia andao jerena fa tsy manana solution tsika satria efatretsy ny olona tokony omby atao Tananarivo
mihoatra ny telo tapisika ahoana ny anarahana andreo araiza zany ho aviny tsirairay avy après 1 an après 2 ans ka ny projet exodur mba tsy anio nyanio fanombohana fa mety telo vola efa bola zay nanomboka fa io tsy ho vity zao fa telo taona sy efa-taona io dia andaontsika efametana no alta zay exoturbain zay ya eny ary dia misotranao andreo mato Jean-Irina Fanomezantsoa nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity ya misotranao na manamarika fa ametraka trano numéro-na telefona fa hanafaka azo satria bitsaka mila an'izay na ny avy atao toerana na avy any apita dia ny 033 17 743 98 avery koa 033 17 743 98 dia ny 34 98 005 16 averiko zay teloma zay farany 034 98 005 16 zay dia mivofona ny latsinainy talata larobilaka misy zoma ary amrary soa atsika rehetra dia misaotra ny actualité napetrano anay ny verinay fa mbola ivahiny to manaraka dia misaotra indrindra to zay ihany koa no mamarana ny tapany voalohany tamin'ity fandarana l'actualité ity zao ko isika dia andray vahiny avy eo amin'ny amicale des anciens CST sénateur zany hoe loolona teo aloha etsika makafakana an'izay toedrara ara-toekarena sy ara-politika izay ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao amin'izao fotoana izao iresantsika ny toedrara izay nitranga teto amin'ny firenena ny toedrara politika ary eo ihany koa ny toedrara ara-sosialy izay indrindra no nentinay nanasana ny avy eo amin'ny ACS na ny amicale des anciens sénateurs et CST de Madagascar izay ahitana an'Andriamatoa Dr Jules Andriama Olson, professeur Ralson Roger ary ny sénateur teo aloha Joseph Violent. Miaraba nareo telo mirahalahy ary misaotra nareo avy hatrany nanaiky ny vahiny ny fandarana tamin'ity alina ity. Misaotra anareo atao amin'ny matv ihany koa misaotra miaraba ary misaotra amin'ny fampitronana anay ary isorana zay ihany koa dia miaraba ny manaraka ny fandarana rehetra any atokatrano any. Ya eny ary tonga dia hiditra amin'ny votoatin-dresaka tsika nareo tamin'ny alarobia lasa teo dia namoaka le hoe projet de société vina-piaramonina izay mivolavolainareo ao amin'ny ACS zay radiniana somary misy teboka maromaro izay tianareo apetraka eto amin'ny firenena entina anaovana an'izay hoe refondation de la nation zay eo amin'ny lafiny économique no nahitana teboka maromaro izay entinareo ao anatin'ny hoe vina mpiaramonina eo fanontaniako hoe inona moa natonga an'izay hoe zao ianareo vo niteny nireny vina mpiaramonina reny fa tsy tao anatin'le nareo mitondra teo atoerana tao anatin'le CST. Ya marina tokoa fa tamin'ny alarobia teo zahay dia niantso akolafikery maro mba hoentinay nitondranay zay le voalazana hoe vina mpiaramonina ary koa misy document anankiray drafitrasa mpandrosoana mitondra an'le hoe Madagasikara fanovana ka eto ny antony niantsonay andreo herivelona rehetra reo moa zany dia mba tianay ho azo ny hevitry ndrezareo mikasika ny io vina mpiaramonina zay natao ny ACS io sy le Madagasikara fanovana io mariako fa ny Madagasikara fanovana io dia efa drafitra efa vita tany amin'ny taona 10 sy 20 ary efa nomena no zareo mpitondra fanjakana tao amin'ny tetezamita dia tsy nisy moa ny fanatanterahana an'le izy ary tamin'ny farapara moa zahay dia nanana eritrrehetra zany hoe ndao ary ho atao lalàna mihitsy n'le izy fa ny nampalahelo fotsiny tapitra moa le mandanay dia tsy tafita le izy ka manoloana an'izay zany dia ny hevitra zahay hoe misy asa mbola tsy vita zany nataonay dia toizanay le izy manava tsy ao anaty fitondrana ntsony zahay kanefa le raharaha hitanay fa zava-dehibe ho an'ny firenena
de ho izy zay hoe ndao ary ho toizatsika izy io ary tamin'io koa aza nakanay a nandrafetanay le resaka hoe vina mpiarahamonina io zay zany ny antony na tonga anay tsy vo izao mihitsy le izy a fefa atram'izay ary na vina mpiarahamony io aza de efa tamin'ny heritaona n navitana iny io efa manana an'io ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao ny premier ministre teo aloha ny docteur Kolo Roger ny premier ministre am'izao fotoana zao de efa manana n'io vina mpiarahamonina sy le document mikasika ny Madagasikara fanovana eo ary eto dia asiko fanamarihana kely fa raha ny enikabarina ndre mato premier ministre Omasy Fakomaly dia voateny foana le resaka hoe fanovana mila fanovana Madagasikara mila fanovana hoy zay hoe mety mba nisy tafita ihany ngamba hatreto ny zavatra andresahany ACS zay ny antony nanovanay aniny famorina ny fakana ny hevitra ny velona eto Madagasikara raha idirako lalindalina dia milaza foana nareo amin'le hoe tokony ny malagasy mo hitatana ny ataoko hoe tepoka maro sehatra maro anatin'ny toe-karena eto Madagasikara tatakiny ahoana moa zay fomba hoentitsika manatanteraka an'izay hoe fitantanantsika malagasy samy rerany sehatra eo amin'ny lafin'ny toe-karena zay angamba resiko le fitenenany de izy angamba tonga de faritatsika ny tanjona zay atao amin'ny ACS moa zany de namaritra inona moa ny tanjona de hoe fanovany fotony ny hitantanana ny fikarakarana ny ara-toe-karena ara-bola ara-sosialy eto Madagasikara zay ny tanjona zay ahoana moa fomba tratrarana an'izay atongavana an'izay de mila misy dingana zany tsy maintsy arahana dingana voalohany moa zany de isy le sehatra telo no tany saina eto zay ny anjara draikitra resiko eto ary io moa zao vao napatsivarina tenin'ny coordonné teo efa teneniny le mitopem ary vao niteneny keo ministre industrie izy io ary de tovitovy amin'le fanazavana menay tamin'ny taon'olora le tonany an'lizy ary nafaly moa zany zavatra zany amin'ny faharoa moa de misy anay Madagasikara fanovana zay hoentin'ny namana sénateur Hollande rehefa avy eo ifameno izy ireo amin'ny fafezina le zavatra ao tena maro ny atongavana am'izay de fantatsika fa natsika natitsika raha mbola tsy mitana an'le sehatra telo reto foana tsika hiatsika amin'ny fampivoarana Madagasikara de nofinofy ny zavatatsika ny sehatra voalohany fantatsika de ao zany ny atao hoe akora fototra ao daholo misy ny akora zay fahatsika aorina hoe iainga amin'ny fanodonana ny aretsika mba tsy ahondrana mivangana ntsony le izy fa mba ahondrana rehefa voavoatra mba isiny le hoe favororana arena sy asa sy tambiny fanampina valeur ajoutée ao amin'ny sehatra fototra dia atsika misy ny fambolena misy ny fiompiana misy ny arena kebilina anatin'ny ranomasina arena kebiliny tany ary misy keo nefa le atao hoe vokatra fa mahazatra na hoe produit de ronde zany toy ny jirofo vanille sy ny sisa reo rehetrarehetra zany no misy keo ny inona moa natao ka arena kebiliny tany reo rehetrarehetra zany amin'ny toerana misy azy am'izao fotoana zao de azo ambara fa mbola sy tena mahafapo satria raha ny fambolena ny jerentsika de mbola le tatsakely foana ny manao azy mitsitokotoko tsy hita mihitsy tena eto fambiazana de raisina eto ny tenin'ny tao Afrika voaingana hoe tonga ny fotoana amezatsika vahana ny tatsaha madinika de tsy maintsy mamorona koa tsika ny tatsaha tonotony na coopérative zany ary le tena asa goava toy ny hoe grande opération zany kasika ny fambolena de toy zany keo zany ny fiompiana tokony misy am'izay zany ny mamaty anina nreo le piopireo ary ny tanjona am'izay moa de azahoantsika le bio zavatra hoe tena voajanahary mihitsy zany zay takiny izao tontolo zao am'izao fotoana zao zay le izy any amin'ny sehatra fototra antsika de efa afaka mieritreritra sady ny famorona asa ary de tsindrina avy atrany fa tonga koa ny fotoana tsy maintsy hijerevana hoe ahoana na isin'ny herinaratra any amin'ireny ambanivohitra hoe électrification rurale reko antoka lehibe ahafana mampanoso sehatra fototra io ao amin'ny sehatra faharoa de ao ny tokony isy ny fanamboarana
orinasa madinika salasala ary tena madinika kory azy hoan'ny mpandrara malagasy zakatsika mpandrara malagasy io ny olana misy nefa dia aiza metabola ary fantaritsika fa ny banky misy eto Madagasikara dia bankim-barotra tsy natao zany ny mpandrara malagasy ka indostrie malagasy madinika no akavolany amin'ny bankim-barotra tsy tafavoaka izy satria fantaritsika tsara zany fiverenany fampiasan'olona zany tokony 10 taona zany dia tokony misy akony retour sur investissement tsy azo atao misy tsy azo satria misy antoka koa ny takin'izy ireny izay zany atao amin'ny sesa nilaza hoe ary mbola tsy ndre cordon zany rehefa aveo hoe tsy maintsy atsangana le banque de développement d'investissement any fanjakana izy io any malagasy izy io izy io zany a dia okely ny zanavony any ambony isanjato taona ka io zany a no anampy ny indostrie madinika salasala malagasy eo amin'ny isanjato taona eritretina hoe zanavola ary isa le hoe heritaona vao mandony aorian'le heritaona vao mandoa zany le fandarana hoe différé d'une année zay zany mba fahany hoe miainga tsara le orinasa madinika sarasara dia kendraraiky io mba hiditra ho ara-dalàna le tsara-dalàna ny fantaritsika be dia be izy ireo ary afaka tondra tsara arena ho an'ny Madagasikara ny fidirana izao raha anaty miseritra io ireo indostrie fanodonan'ireo zany dia anodina ireo kora fototra eo anilan'io nefa dia tsy maintsy mieritreritra koa tsika ny itsanganany atao hoe industrie maventy na hoe industrie lourde na hoe industrie métallurgique io indray a tsika manana vy be dia be eto Madagasikara dia mba oka tsy alefa mivaingana koa ny vytsika fa ahodina mba mivaingam-bia dia sady azo ampiasain'ny technicientsika eto Madagasikara io amin'ny fanamboarana na tracteur na fiara na moteur na bloc moteur na inona no koa azahoantsika tombony rehefa ondrana nyvelany tia mamoronasa orinasa be io reo zany raha tambatra rehetrarehetra eo dia mety ao ny ipoiran'le hoe klasy afovoany na hoe klasy moyenne ary tadino fa ny klasy afovoany a no mpanjifa goavana indrindra amin'ny firenena anankiray satria raha io no tafavoaka dia mandeha indray le finanana hoe relance de la consommation ka rehefa mandeha zay finanana zay a dia mazava azy fa me matanjaka ny tolotra sy mandeha tsara ny tolotra sy ny tinady a ho betsaka zany ny tolotra ho betsaka koa ny tinady a hifandanja tsara zay rehetrarehetra zay zany a dia mitaky ny famatorana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fahasahiana zany rehefa tonga zay tanjon'izay a dia afaka milaza zany tsika fa hoe dingana faharoa lehibe ny vitatsika aorinan'izay atao inona ro vokatra efa voahodina sy tokony hoe efa nitondra arenareo reo am'izay zany amiditsika ireo miditsika nivelany zay misy iny ny sehatra fahatelo a natao hoe secteur tertiaire dia ao amin'ny sehatra fahatelo moa zany a dia tokony tsy maintsy nizovina ny fotodrafitrasa amin'ny lalana fotodrafitrasa amin'ny seranam-piaramanidina zay horesahana koa rehefa avy eo horesahany namana sénateur fotodrafitrasa eo amin'ny port zany vitsambo sinsisy dia rehetrarehetra eo zany a ilainy reo satria rehefa milaminy rehetrarehetra eo dia mora ho atsika am'izay a mitady ny lalam-barotra andefasina andreo arenatsika ireo somary amarana koa zany dia hoe ao amin'ny sehatra fahatelo zany rehefa manana ny etomanana ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy satria misy asa ny forony dia mazava azy fa afaka ampianatra ny zanana izy afaka izy itsabo ikarakara ny fahasalamana afaka koa izy zany a jero ny fitsangatsanganana sy ny fialam-boly zany rehetrrehetra zany zany dia fandray amin'ny fizahatany ny fizahatany zany a takiko io zany fisiany fotodrafitrasa amin'ny lafiny hotellerie hotely zany ka raha tambatra zany zay rehetrarehetra zay a dia mampiditra vola vahiny ka rehefa miditra ny vola vahiny a dia manana asa lehibe a ngediky goavana tokoa ny banky foibe zay marena am'izao fotoana zao mampalahelo a fa ny banky foibe tsika zany dia tompo mangatakatana satria ny banky voalohany na banky primaire no tana ny kabiazany vola vahiny a fa ny banky foibe zany a lasa mangataka rehefa mila vola ohatra zao misy ohatra ray tamin'ny lista teo aloha lista ny vola voaterina nao arrêté izy a
nangataka tany amin'ny banky voalohany primaire hoe mameo zay a telopolo isanjato am'le vola verina vahiny verina vaniverany vokatry ny fandranezana nataon'ireo mpandrarà zay zany milaza fa hoe foana am'izay zany ny banky voalohany any aleo banky foibe am'izay ny tanan'izy io dia any zany le atao fanarahana rehetra ny transaction rehetra dia ao kosa am'izay fotoana zay raha mila vola ny mpandrarà zay tompom-bola de miteny izy hoe amin'ny banky voalohany hoe za mila vola ohatrao fanafatretana na za mila devise ohatrao de anjaran'io indray mangataka ny amin'ny banky foibe de voara-maso tsara am'izay fotoana zay vola vahinitsika ary eto zay amaranako azy tanteraka de hoe ty vola vahiny volatsika ty ohatrany lalaovan'ny olona ndraindray midiny ndraindray miakatra de fataritsika fa rehefa malemy ny vola matanjaka ny vola vahiny dia mahazo tombony ny mpanafatretana ary eo ny lalaovandrareo am'le midy eo tiko asina iteny eo le marché interbancaire de devise izy io zany de didim-panjakana nangalana an'izy io nanafonana ny taux de change fixe taloha zay mihevitra fa hoe tsy tokony tonga hoe fotoana andaniena ny fanobanan'izy io ka io midy io zany rehefa tianjareo atanjaka le vola malagasy dia atoban'ireo manambola indrindra le vahiny manambola eto amitsika reto ny devise eo de matanjaka ny vola malagasy de manafatretana izy amin'ny fotoana iny da rehefa manafatretana izy amin'ny fotoana iny mora ny entana farany fa rehefa faraparany izy raha valopolo isanjato ny afarany le roapolo isanjato afarany farany ataony malemy le de volatsika tsy manlefa vola otsony zany izy de am'izay fotoana zay miakatra ny vidiny entana avy any velona ka rehefa miakatra le vidiny iny am'izay no ikinany ataony hoe voza eto amin'ny fanafarany eto fa malemy vola malagasy de arindrany amin'iny ny vidiny entana rehetra hitatsika fa tombotsony hoe fampanany azo izay zany mihevitra hoe andao am'izay eritreretina nafoanany midy io dia manao taux de change fixe tsika ohatra hoe ray euro mira atsasaky ny misy am'izao fotoana zao asa am'izao zany mba telo arivo ariary de ataotsika hoe dimanjato sy arivo ny sandany zany hoe iena dimapolo isanjato ny fidangany vidim-piainana iakatra dimapolo isanjato ny fahefany vidin'ny olona ary am'izay fotoana zay zany afaka tsika manao an'le marché non fonds international fonds anao zany FMI fonds monétaire interne zay zany ataotsika zany hoe volatsika io vola malagasy tsy convertible io ka tsy hita zay olana am'izany satria ataonatsika tsika manao ny vola atsika io dia zay tsika anao zay tiatsika anaovana azy zany itotoerana fa rehefa manafatretana kosa tsika vola vahiny manetsika ary rehefa manondrana entantsika vola vahiny no azotsika ka tsisy olana mihitsy zany tsika raha manony fonds monétaire interne io zay zany tsara tsindrina tsara mihitsy zany tsy olana mihitsy zany ny fanafoanana ny midy ary ty tsindriko tena tsindriko de hoe ao koa anisany fanaovana blanchiment d'argent zany keo zany zany tena malaza zany ao koa misy blanchiment d'argent satria zay manana devise rehetra na va izy io devise io de atotony daholo tsy fantatra tsony taizy madio sa maloto devise io ka zany rehetra zany fehiny de hoe foaniny midy andaotsika ifampidinika momban'izy io atsipony hoe mihevitra fa zay ngamba ny lananankiray ahafahana miala amin'ny izao fahoriana goavana mahazao malagasy zay ary eo engany mba omena lanjany am'izay ny mpandrara malagasy fa tsy ankina foantsika amin'ny fanampiana valiverana fanampinelana fanampinany laitsika fa tsy fanampiana anagejatsika ka tsy milaza kory tsy raitsika fanampiny pialana fanampiny zay ngamba no tena azoko atao ia ao anatin'le hoe vinam-piarahamoninareo misy an'le hoe faire de Madagascar une puissance économique régionale et mondiale tsy ohatrany ohatrany hoe ambitieux ihany aloha fahitany an'le ahoana nefa no nentinareo anatanterahana an'izay atao hoe vinavina zay ia
normal mihitsy raha ohatra ka miresaka nizany hoe Madagasikara dia firenena zay manan-karena ary tafiditra ao anatin'ny firenena folo voalohany manan-karena eto ambony tany kanefa ny vahoaka mahantra ka normal raha zahay zany miresaka hoe tokony hijerena an'izany zavatra zany zay mahatonga anay miteny hoe mila fanovana ifotony eto Madagasikara satria tsy normal Madagasikara lasa firenena mahantra tamin'ny 90 izy tao anatin'ny firenena les moins avancés zao izy tena aria farany afara ary mihitsy dia dikan'izany tsy mandroso anefa ny arena mivoaka foana mandeha dia tsy normal ka miteny zay hoe ovana le izy ny fanovana ny rafitra tsy vitany hoe atao aty fivoriana sy ny dialogue sy ny namany tsy zay le izy fa tena misy fanapakevitra tsy maintsy raisina voalaza teo nyresaka midy ohatra dia voalaza dia misy koa ny fanovana ireo texte de loi ireo lalàna misy eto amin'izao fotoana na ny code ireo zany sy nama fa fanovana ifotony tsy vitany hoe andalovana ambonimbony fa tena ovana satria ny lalàna misy eto amintsika sy ireo code na contrat dia azahoany le vahiny tombony fotsiny fa le tena fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy dia tsy mahazo tombony mihitsy hatramin'izao zany ka tsy hoe zavatra andalovana fotsiny fa tena jerena hatrany amin'ny fotony inona no tombotsoa azony ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'le zavatra zay no tsy maintsy atao ankoatran'izay dia maro be ny mesure zay tsy maintsy raisina nenay zao dia misy eo amin'ny folo mahery eo ny rehetra tsy maintsy raisina misy très court terme zao de zao misy ny court terme moyen et long terme am'izay atongavana am'izay tena fampanosoana marina izay ka ny antony iresahana hoe ny économie sy ny finance no jerena voalohany satria raha tsy manam-bola dia tsy afaka anao ny ininona mihitsy eto ahoana nefa ny ampanam-bola nyty firenena be arena ity mila fehezina ireo arena amintsika reo marina fa efa misy ny lalàna zay mipetraka eo kanefa mbola tsy mahafehy an'ireo arena reo fa mbola misy ihany le mivoaka antsokosoko dia izay zavatra zay dia mila structure apetraka koa dia mila zavatra hafa hanara-maso satria raha miresaka ny vola gasy teo ny professeur dia mazava ho azy fa mampisy lanja ny vola gasy anie dia misy zavatra azo atao garantine le monnaie ny volamena tsika be deabe ny volamena nefa ny volamena atsika mivoaka foana lasa tsy hita tamin'ny taona isa taona zao araka ny voalaza nareo mpanao gazety ihany dia 240 tonnes ny volamena mivoaka isa taona eto Madagasikara antsokosoko ny evaluena zany dia manome any amin'ny 6 milliards d'euros ahoana ny eritreretantsika anefa ny vola tambatambazana amin'reto mpamatsy vola sy ireo firenena namana dia tsy ampy 2 milliards akory 1 milliard d'euros ngamba raha ohatra ka azo daholo fa hatramin'izao aloha mbola tsy azo le vola fa raha mitady atsika dia eo amin'ny 1 milliard 2 milliards d'euros ono dia afana mandefa tsara ny raha kanefa misy 6 milliards d'euros any amin'ny posin'olona vitsivitsy anaty 5 enina zay isa taona misy an'izany foana ahoana no afahantsika heritreritra hoe handroso ty firenena ty volamena ihany zay ao koa ny zavatra hafa ireo ao anatin'ny inty le fanondranana entana ary amin'ny QMM ary amin'ny Ambatovy tsy fantatra koa reny inona zavatra amin'ny pipeline mandeha reny tsy fantatra tsy manana contrôle mila ovana daholo zany zavatra tsy fantatra na misy volamena koa miaraka amin'ireny mandeha tsy fantatra daholo zany hoe mila fanovana ankoatran'izay dia io fizarana ny anjara zay voalazany lalàna 1% 2% amin'ny toerakafa dia 30% minimum ny antsika tokony mba 40% minimum amin'izao manomboka zao zany tokony mba ho 40%
ho atsika dia 60% ngamba dia ho hita eo ny fandeha ankoatr'izay nefa voalaza teo fa tsy tokony hanondrana fotsiny ny tena izy amin'ny changement dia hoe produit fini vao mandeha fa tsy hoe manondrana brut satria tamin'ny le 27 juin 1960 tsy hivitsika tsara fa nisy accord de coopération nisoniavina dia ny hoe Madagasikara dia firenena atao hanondrana entana makany velany ka izay zavatra zay mila ovana amin'ny foto mihitsy Madagasikara dia firenena manondrana produit fini rehefa azo ny autosuffisance na alimentaire io na amin'ny produit rehetrarehetra zay vao manondrana ny ambiny zay zany tokony ho izy eto fa tsy hoe tonga dia manondrana makany velany zany rehetrarehetra zany dia mila fanovana ifotony zava-dehibe dia ny fitondram-panjakana ny tokony hanana volonté politika voalohany tsy misurface fotsiny fa tena ifotony hoa ary le dialogue atao dia dialogue atsika samy gasy aloha no manao azy dia aveo miresaka amin'izay amin'ireo mpamatsy vola ireo représentant ny corps diplomatique zay namatsika eto dia miteny fa namatsika ireo satria nanampy atsika ireo fa ny fomba fanampindreo atreto dia tsy nampandroso atsika zay no mila hoe ahoana ary dia isika zany no ametraka ny conditionnalité indray satria raha vao mindram-bola amin'ny ampamatsy vola dia voalaza foana hoe zao ny condition hoe zao ny conditionnalité isika indray zany ny tokony ametraka ny les conditions sy ny conditionnalité rehetra ahafahana miara-miasa ka izay zavatra zay dia takiny ACES takiny vahoaka malagasy maro anisa satria ny vahoaka maro anisa iza no mahasamy teny fa mety zao ny zava-misy eto Madagasikara iza no mahasamy teny fa mety zao za aloha dia mbola tsy mahita mihitsy miresaka atsika teo resaka aéroport gaga ihany zahay fa nahita amin'ny gazety Express de Madagascar tamin'ny le 4 février teo dia hoe atao appel d'offre indray natao appel d'offre appel à manifestation d'intérêt ny aéroport ny Vato sy Nosbe zany hoe alana amin'ny ADEMA indray zany io anefa ADEMA société malagasy io état ny fanjakana 62% dia ao anatiny ao ny aro Hermady Asekna Sonapar Sofitrans zay ny actionnaire dia omena ny vahiny indray zany ny fitantanana ny aéroport ny Ivato sy Nosbe anefa raha tsy diso za satria ny tenako moa tao amin'ny Sénat dia président ny commission infrastructure mahafantatra tsara ny fandehan'io raha io dia eo amin'ny 85 na 90 na 95% ny vola miditra amin'ny ADEMA dia avy amin'io aéroport anankiroa io les autres aéroports satria 12 aéroports no géren'ny ADEMA dia kely fotsiny zany ny vola miditra amin'ny ADEMA amin'ireny aéroport ahoana ary ahafahana hikarakara reo aéroport folo ambiny io zay zany fanontaniana mipetraka dia hoe omena vahiny hitantana ny aéroport za olona avy ao Nosbe mety ho tsaratsara an'izao ny aéroport Nosbe peut-être fa ozy ao hoe tsy hijanona amin'izany fa national no jerena olo-pirenena ny tena dia tsy anaiky fiheverako azy tsy ho tokony hoe alana amin'ny société d'état malagasy dia omena ny vahiny indray zay ny zava-misy io amin'ny gazety io izy le 4 février 2015 dia oza hoe mametra-panontaniana ny isika fa mitady hoe anasoavana ny firenena miresaka anatin'le projet de société sy Madagascar le changement nge dia hoe fidynamisena ny secteur privé ary fananganana ny banque nationale de développement et d'investissement araka ny voalaza teo dikan'izany omena lanja ny fiarina malagasy sy ny vahoaka malagasy sy ny mpandrara malagasy ahoana indray ny mba efa mandeha kely io vonona indray le izy mahagaga zany rafinerie voalazany professeur teo efa maty anefa zavatra tsy tokony ny vonona io indray ADEMA ivonona indray ve ny ADEMA ohatra fotsiny fa zavatra mbola marobe tsy mety le fandiniana zay misy amin'izao ka zay dia araka ny voalaza teo manoro hevitra zay manoro hevitra ny tokony hitantanana sy ampandehanana ny raharaha
fiarina eto Madagasikara satria tsy mety zao zavatra misy zao fa ho sahirana menika ny Tananarivo ve zao lalana lokaloka poubelle tsy afaka sy ny sisa tsy normal io fa araka ny voalaza dia ny nomenclature tamin'ny les années 70 ihany no misy a dia tsy afaka tsisy vola ntsony amin'ny kitabolam-panjakana io de lasa mitady vola ty mitady vola ry 70% ny budget de l'état dia aide avy any ivelany tsy normal zany un bon citoyen dirigeant dia tokony za vahaolana hafa zay mahatonga anay manoro hevitra raha voafehitsika tsara ny arentsika atao inona moa ny fasimainty de aleo tenenina teo fa alefa soaty aoreno eto ny usine de isy ny transformation le fasimainty am'izay zavatra ilana azy agny atao inona ny cobalt sy ny nickel ataova ty le orinasa ny café ny cacao lazaina fa Madagasikara no manana cacao tsara indrindra eto ambony tany anefa alefa mandeha le cacao de isika indray no mividy neskiky mise en boîte fotsiny nefa no atao any sy ny sisa maninona tsy atao ty le mise en boîte atao eto Madagasikara de afaka misy le valeur ajoutée de afaka koa mampitombo ny vola miditra amin'ny kitabolam-panjakana tsy le etra 1 franc na 2 francs na 500 francs ary amin'ny mpivarotra madinika ngeny tena ilainy fa ahoanany abetsaka ny vola amin'ny kitabolam-panjakana mba havita isatisfaire ny le filan'le fanjakana de ny ambiny am'izay afaka voalaza teo fa ilaina ny fond zay afahana mampandroso ny tsy miankina zao tsika manana banque primaire voalaza teo any vahiny daholo io tsy maninona fa efa niasa reo zany efa afaka nanampy de misy koa microfinance microcrédit sy ny namany de rehetrarehetra kanefa jerenareo fa iza am'le voaka malagasy no afaka mindrambola am'ireny tena misy condition be de be ao tsy afahan'olo ka tokony asiana koa fond anankiray anefa ny fanjakana tsy ahitan'izay vola izay raha tsy ampy tsara ny vola ho aminy fa tsy maintsy ny zava-misy ange zao de hitatsika fa ny adema zany voalaza teo 20 milliards ny vola any amin'ny Hermad mbola tsy voapaye ny Hermad anefa société mpanjakana zany ny zava-misy de ny adema zay pénalisé am'izay zavatra misy zay a no mila foanana ndray tsy mety zany zay zao miinvité ny fanjakana hoe mba réglenareo ny volany adema am'izay afahany adema zay efa miezaka foana adema zao raha any anosy be fantako fa efa nanao ny aéroport tamin'ny 2004 zao de fa natao ny extension ny piste de nafahany 767 ny atterrir zany de tamin'ny 2012 teo nanao koa renforcement ny piste de efa afahany Airbus A340 mipetraka de ahoana zany adema mba fa manao ny effort malgré io manque gagné zay any amin'ny Hermad satria fantatsika fa le volany adema de ampidirina ao anatin'le billet de any amin'ny Hermad le izy de tokony viré systématiquement de zay rehetrarehetra zay nefa tsy tafavoaka de 20 milliards eo d'ariary no mbola any zany rehetrarehetra zany de tokony jerena daholo ny sirama orinasatsika de hatram'izao ny filoham-pirenena ny teny tamin'ny le 10 février 2014 hoe tsy maintsy misokatra amin'ny taona ty 2014 zany ny sirama nefa hatrazao de mbola tsy misokatra ny orinasa be de be orinasa gasy orinasa mpanjakana orinasa gasy tokony velomina dynamisena de zay any tena fanovana tena ilaina eto ny malagasy de manana ny compétence ilaina ny teknolojia ilaina ny fiaramiasa am'ireo zay de miteny eto fa tsy marina mihitsy ny fitenenana hoe tsy maintsy roahana ny vazaha tsy mila miaramiasa tsony non miaramiasa sika amin'ny banque mondiale sy ny FMI sy ireo firenena zay mankatia ny Madagasikara tokoa ny fitiavana ny Madagasikara tompoko dia ny fanampiana azy amin'ny famelomana ireo gasy miaramiaina ato fa tsy hoe hitady vola hoan'le société privée
na izay ananiny eo dia zay ny afapo areto marina fa misy ireo opérateur gasy vitsivitsy zay mahazo tombony am'izao système misy zao tsy mampaninina zany andreo zay fa ozy zahay hoe tokony ny malagasy rehetra no ahazo le droit fondamentaux zay voalaza teo marobe izy eo anatin'le charte marobe le izy a de tokony afaka azo an'izay daholo ny vahoaka malagasy de ilamina ny firenena io nge le politika mahatonga an'le olona hoe manaraka ty ndray mihaino any aty satria tsy manatanteraka ny zavatra ny fanarahana am'le vahoaka anao mifanaraka amin'ny vahoaka hoe za zao a rehefa tonga eo za dia ataoko ny ampanana ny fahefa-mividinareo dia ilamina nareo fa tsy nefa tsy tanteraka le izy nonino misy le système imposé zay mbola tsy mety ka ny technicien na BDB zay efa niteny hoe misy ny système afahantsika miala amin'io zavatra io dia zay no arosinay foana ary tsy mitsatra voalazany corridor teo fa hatramin'ny 2010 ny technicien nane no nanao an'reto document reto hatramin'ny 2010 efa vita ary manatsara foana ary namanenanao an'ity tompoko dia ny conseil spécial ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ary filoham-pirenena niaraka nanao restitution io document io tamin'ny mois d'avril 2010 midika zany fa tokony hitanterahany jerena le izy ahoana ny fomba tena hijerena fa tsy mety zao zavatra zao sahirana ny firenena Unité. Une famille. manana nampiana venao misy coordonnateur national ohatra mikasika ny fantanino teo ohatra anankiray no meko omaly sa fakomaly nisy le fivoriana mikasika an'le hoe sécurité alimentaire eto Océan Indien iny dia voalaza atao mihitsiny fa atao ny ahatonga ny Madagasikara au grenier soupy tsy hoe eto amin'ny ranomasina indiana ihany fa na Afrika eny manina moa manerana zao tontolo zao ka mitombona zay le hoe tsy hoe manofy ny ACES raha mieritreritra hoe tokony hanana toerany amin'ny lafiny rehetra Madagasikara eo anivony zao tontolo zao fa zavatra azo atao tsara mihitsy zay fa afotsiny alohany atongavantsika amin'izay kosa dia tsy maintsy atao aloha zay ialana ny fiakinan-doha amin'ny fanampiana avy amvelany ary voalazany namana sénateur teo moa le hoe tokony fahaizany tsika mitantana ny arena ananatsika no tokony iangana am'izay le fahatongavana am'izay le hoe toerana manana maizy azy Madagasikara ary mikasika an'io zany le hoe fialana amin'ny fiakinan-doha amin'ireo mpamatsy vola ireo ny ACS zao dia manana eritreritra mihitsy iona amin'ny herinandro ngataka fionana amin'ireo délégation na ny FMI zay mandalo eto mba hitondrahana am'zareo hoe ny fomba ny fifanarahana tamin'ny zareo hatramin'izay tsy mitondra vokatsoa ho an'ny Madagasikara profon'izany zao miembotritsika zao namanona miembotritsika zao ka izay zavatra zay rehefa hita fa tsy mety le izy dia ovana ny fomba fiaraha-miasa ilaina araka voalaza namana teo koa ilaina fiaraha-miasa amin'izy ireo zany tsy lavina zany fa kosa tokony ho haitsika ho iaho teo ny mife ny fananana zay ananatsika eto ary eo moa zany dia ho anay ACS ny tanjona na slogan mihitsy ny aza dia ny hoe ity république faefatra ity de tokony hovani-potoana andraisan'ny gasy antanana am'izay ny hoavin'ny Madagasikara ary ao anatin'izay dia zao omena vahana mihitsy ny mpandraraha malagasy na ireo efa perinasy zany indrindraindrindra fa ireo tanora zay efa betsaka ny tanora nge zao manana projet fa tsy misy an'izay le vola hoentina manatanteraka zay projet zay ka fantanina mipetraka dia hoe io zao ho an'ny ACS misy any vila mpiarahamonina io misy any hoe Madagasikara fiovany io drafitra nataony aty amin'ny ACS
fa ny fantanina mipetraka kosa de zao hoe ahoana ny fomba oentina manatanteraka an'io aizany oety manana ary ny ACS de efa nametraka mihitsy ny am'izay valon'izay fanontaniana zay dia misy ny oety manana raha ny eto atoerana dia betsaka misy vitsivitsy loharanymbola azo trandrahana ohatra zao ny zavatra napetra ny ACS zao dia momba ny reto andramenana bois de rose inona no tsy varotana vola aingana ireo ary ilainy firenena mahantra le malagasy ilainy io ary tamin'ny heritaona iny angamba volana jona na jolay teo ny ministry ny tontolo iainana tamin'ny fotoan'andro dia nandeha tany a Bruxelles asa mikasika an'le CITES le organisme mikarakara n'reo le hoe zavatra arovana dia nitondra plan zareo tany mba fomba oentina ivarotana n'le bois de rose ny verina avy any moa izy a de hoe tsy afaporo zareo avy any ivelana zany fa amboary ozy izy zareo dia any am volana décembre indray mivorony CITES dia any vojerena indray le izy izahay ACS tam'izany fotoana zany tamin'ny valandresaka nataonay tamin'ny mpanao gazety tany am volana septambra tany de niteny zahay tam'izay hoe tsy tokony iandry an'zany décembre izany intsony fa azo atao tsara mifampiraharaha amin'ny io CITES io dia omena dérogation spéciale ny fitondrana malagasy afahana mivatra an'io satria ilainy vahoaka gasy io vola io ny zavatra nagaga sy nampalelo nefa de zao tonga ihany volana décembre niova ihany le ministre teo amin'ny fotoan'andro tsy hita zay nefaran'le izy ka izay ato amin'ny ACS dia manizingizina hoe varoty amidio ireo bois de rose eo ary izahaiko ato amin'ny ACS zao amin'ny herinandro dia angataka fionana banque mondiale hitondra n'io zavatra mihitsy zay hoe inona ny olana raha misy ny olana tokony vahana fa ela ingasy io zay ny anakiray vola azo mety ho azo aingana amin'ny oentina manodina ny zavatra rehetra eto amitsika ny faharoa manaraka zay io hitatsika io redevance minière io voilà zany namana sénateur teo moa le izy ambany de ambany ny zavatra io redevance io ary isorana ny ministre ny ressource stratégique aloha zany fa hoe efa mandeha ny fanovana n'le code minier fa naizana tsy zany zavatra hitanay raha nanao enquête zahay tany atao masina satria tamin'ny fotoan'andro nisy ny commission d'enquête parlementaire nataonay rehefa nandeha tany zahay zavatra hita tao de zao ile akora avy ety Moramanga tonga de mirodana any amin'ny pipeline de any anaty sambo sy ny karazany any zany hoe tsy ny cobalt sy ny nickel ihany mandeha any fa azo antoka mihitsy ny fisiny volamena misy ny platine sy ny arena akora hafa fa le ambato vigny tsy ohatrany hoe mamoaka an'ireny nickel sy cobalt briquette reny raha tsy diso mamoaka an'ireny izy fa rehefa mitrandraka an'le izy de avy aty Moramanga izy de tonga de mandeha daholy zay rehetra azon'iny zavatra alefany tany alefany zany ka izay zavatra zay raha tokony misy contrôle zay miangavy mihitsy ny ministère ny ministre ny ressource stratégique dia mba hidina any anaramaso an'zay zavatra zay fa raha ireo fotsiny no azotsika de fa volamiditra sady zay akoatra ny fanamboarana an'zay re hoe redevance minière zay ary eto zahay dia tsipina ihany fa misy milaza fa tsy tokony ovana ny contrat amin'ireo reo opérateur minier eo na miserity zany na mqmm fa mety atonga tsy fatokisany investisseur aty amitsika ho anay zany de tena diso tanteraka satria zao na ho ampiakarina araka voalazanamana teo hatrany amin'ny 30% zay io zavatra io ny anjaratsika zany amin'io zay matoko marimarina fa betsaka ireo mpanambola na avy any Azia zany na avy any Amerika na avy any Europa tia ampiasany volana sa miditra am'zany ka ho anay zany dia zava-dehibe ny tokony anaovana an'izay zavatra zay raha tsy ilaza fa afa-tsireo ihany dia fidiram-bola aingana afahana manodina zavatra rehetra eto Madagasikara ireo zavatra voatanisa teo ary farany moa zany dia zay koa nano misy sosokevitra hoe tokony isy ny conférence des amis et bailleurs de Madagascar efa nisy moa iny zay koa sécurité alimentaire fa tsy ampy reny satria zao 75 millions d'euros ve
noentina anao zany 2015 à 2020 izay hoe tena tsy izy zany zay ngamba no azo koa anapino le fantaniko farany angamba melohan'ny anakatonatsika ny fandarana momba nyty fampiavanam-pireneny ty anisan'ny vaovao lehibe ihany koa tamin'ity herinandro ty fampiavanam-pirenena izay nahitana ny fisitahany filorola teo aloha professeur Albert Zafy sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha André Rajoelina ahoana fandraisanareo an'ireny raharaha tahaka ireny tsy ohatrany hoe menacé any ve le processus mandeha amin'izao zany aloha vakiko ngamba vakiko valin-zay de zao nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety zay tamin'ny 20 janoary 5 sy 4 voaingana zany ray volana lasa ary ao anatin'io ato zao de hoe makasitraka ny andraikitra raisin'ireo ray aman-dreny am-panahy de ny FFKM amin'ny fampahombiazana fihavanam-pirenena ny ACS ary maniry ny ACS ny anitarana ny fandraisana anjara amin'ny dinika ho an'ireo herim-bahoaka hafa satria ilaina ny hevitry ny be sy ny maro ampanjary izany fihavanam-pirenena izany efa tamin'ny ray volana laza zany zahay no namoaka n'io filazahana io a satria hoy izay hoe ilaina ny fampihavanana an'izy dimylahy fa tokony volet anankiray ao anatin'le fampihavana-pirenena amin'ny ankapobeny ny mikasika an'izy ireo fa rehefa anao an'izay le hoe any amin'ny faritra zay a de tokony hery velona rehetra mihitsiny no tokony ampandraisana anjara amin'ilay izy ary zay mbola mamerina zay sosikevitra zay ho an'ireo ray aman-dreny am-panahy reo hoe atsoy daholony sahala tamin'ny 2013 ny hery velona rehetra raha tiana anjary io a fampihavana-pirenena io zay no azoko ambara mikasika an'le ya ny fampihavana pirenena de zavatra ilaina fa ny tena fampihavanana ane de hoe ny vahoaka malagasy voky afaka mampianatra ny zanany afaka mitsabo tena zay ny tena ilain'ny vahoaka malagasy io ka manampy ny voalazan'ny cordo teo ampihavana izy dimy dia jerena ny fomba avoky ny malagasy ahoana moa ataonao afaka iresaka anefa enao feno asaloha miasa saina ny zanakanao tsy misakafo ao an-trano anefa anao andeha iresaka hoe ifanaraka amin'ity sy ifanaraka amin'ry ka zay zavatra zay no tokony jerena voalohany indrindra de hoe ahoana ny afahany malagasy iaina tsara am'izay milamina ho azy averiko ndray mandeha io malagasy io raha vo mahazo ny droit fondamentaux izy a tsy miraharaha zay politika zany tsony izy fa zay mahametimety ny fiainana any andafy any amin'ny France partout ary io lazaina eto any amin'ny France zao de efa mitaky ny réforme zao tsika miteny zao anefa anisan'ny pays de référence eto amitsika fa mitady réforme ny Grèce moa mazava ho azy hitatsika zao koa de fa mitady ny fomba ametrahana ny fomba fiaraha-miasa amin'ny banque mondiale sy ny FMI midika zany fa fotoana zao ny tokony ametrahantsika zay hoe zao ny tianay iarahana miasa zay ka raha miresaka amin'ny fampihavanana tsara be le izy a mahafinaritra fa jerena ahoana ny avoky ny vahoaka malagasy io dia milamina ity firenena ty ia angamba mikasika fampihavana-pirenena zay moa tao foana zay nareo tamin'ny professeur Zafy Albert tamataonany maro fa izy io ngamba tsotra e tsy misy malagasy miady zany malagasy tsy miady fa mifantrana no mahatonga malagasy a sahirana sy korotana de amin'ny ACS zany de hoe faritra mandroso Madagasikara mandroso fampihavana-pirenena tanteraka iny ary mialoha amin'ny anakatonatsika tanteraka ny fandarana l'actualité ano any de omeko raha minitra tsirairay nareo hitondranareo teny farany a amin'ny mpijeritsika any tokantrano ya nena de miangavy ny mpitondra fanjakana mba hijery ny fomba ampandrosona nyty firenena ity betsaka ny personnalité na personne bien intentionné zay te anoro hevitra nefa
tsisy miaino ary zay mahagaga ary ny farany na de mikasika andreo avanay zay mbola any amponja nefa tsy ataony tribunaly dia mba mangataka ny transfert andreo any Anosibe de any satria fa tsy misakafo avanareo ao amponja amin'izao fotoana de mampalahelo ka mba mangataka zay mba azo atao hoe alefa any Anosibe reo misy avandreo any afandreo mba misakafo. Ny anahy moa zany tsindreko kely fotsiny adino kely no resaka an'le hoe momba ny vidina solika io zay moa mampalahelo satria ohatrany tsisy mihitsy le faninanany to ohatrany lalovony zareo fotsiny tsika mitovy daholo ny vidiny solika zareo nefa matoa io zany natao privatisation de hoe isy ny faninanana zany hoe zay zany mihevitra fa tokony mba manana tsika orinasa-panjakana ray ohatrany Solima ihany mijoro teo mba hifaninana amin'ny izy satria sehatra faninanana le izy ary farany rafinerie zao de maty araka ny voalaza teo nefa tokony nazon'ny fanjakana io dia nanafatra brut ary zareo dia rehefa sivanina ny diovina ny Tomasiny io de eo ny atsatsika mikajy ny masokarena de ahitana tsara io tokony ohatrina ny varotany azy ka ataovy le fahalalahana famarinana ara vidina solika na hoe vérité de prix fa minona reo fa raha io ny tena atao mena ny vidina solika fa tsy miakatra zany tria ny amin'ny offshore nefa latsaka ny $50 ka mokotsika ny fanjakana tsy anaiky mihitsy voareborebo fa ampiaro le fahalalahana araka ny vidina solika de medina ny tokony ho izy fa tsy miakatra ka manao antsoavy zany zay amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba hamanana n'le volonté politique amin'ny teny teknika moa le izy de hoe baden power sy fahaizana mifandresy lahatra mba isy tombotsoan'ny malagasy am'izay manomboka zao. Ny farany moa zay hoentiko lazainy eto de zao amafisiko ny tanjona zay kendreny ACS de ny hoe ny republika fahaefatra dia fotoana tokony andraisan'ny gasy an-tanana am'izay ny hoavin'ny Madagasikara efa voalaza teo moa ny fomba hoentina manao an'izay ary manaraka an'izay dia mahantra le vahoaka malagasy noho izany dia mila mpitondra afaka manavitra azy na de eo amin'ny zavatra ilainy andavanandro fotsiny azy ka ho anay zany dia atsipinay ny teny amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe tsy tokony hitavozavoza intsony ny fitondrana ary raha naheno ny kabary ny Andriamatoa Premier Ministre faraparany ho iaho zahay dia hita hoe entitra izy am'le zavatra zay engany mba hisy vokan'zay ary mpitondra tokony hahay mitady ny oety manana afahana manao ny asa fa raha mbola zavatra antranga atram'izay no mbola misy eto de io zay hoe tsy ho tafavoaka ny ty fahantrana tia I Madagasikara zay no marana anazy fa dia mbola manantitra ny fisaorana anareo atao amin'ny MATV nanaiky nampehatrano anay de misaotra indrindra to eny ary de misaotra nareo mirahalahy misaotra ny Andriamatoa docteur Jules Andriama Olson mpandrina national ny ACES Andriamatoa Joseph Yolande mpikambanao amin'ny ACES ihany koa ary ny professeur Ralson Roger mpikambana ao amin'izay amicale des anciens CST sénateur misaotra nareo telo mirahalahy nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity mino angaman'izay fa misy maro ny lesonazony tsoatsika teny etokantrano teny tamin'ireny famelabelarana nentina tamin'ity androany ity zay ihany koa no manakatona ny fandaratsika amin'izao aliny alady izao izay no mametraka velomanareo fa manasanareo hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fahita lavitra MATV ary anaraka andreo fandarana izay vokarina eto amin'ny MATV velomaro toboko